Efa miroso amin'ny fantsiana ireo faktiora-jiro niakatra tamin'ny volana Janoary ry zareo amin'ny jirama raha ny fanazavany loharanom-baovao anankiray avy ao amin'ny orinasa dia ireo faktiora nahitana fiakarana ihany no anaovana izany fantsiana izany. Ny vidin-jiro nihatra talohan'ny nampiarana ny rafitra Optima ihany no averina hanaovana ny kajo azy ireo hoy hatrany ity loharanom-baovao ity. Tsy tapa-kevitra ny emitra amin'ny fampiarana ilay rafitra vaovao aloha hatreto ny avy ao amin'ny jirama raha ny fanazavany ity loharanom-baovao ity saingy mandinika kosa ny ampienana izay mety ho fiakaran'ny vola alohan'ireo mpanjifa mpandany angovo elektrika ambony. Araka ny fanazavana nentin'ny vonjy-Andriamanga tale jeneralin'ny jirama dia niena ny faktiora-jiro ny 20% ny mpanjifa nahitana fiakarana kosa nefa izany tamin'ny faktiora sasany indrindra fa ireo manao fanandaniana ambony ka nampitaraina azy ireo. Nangataka araka izany ny fanjakana voibe ny anaovana fantsiana ampienana izany faktiora izany. Ny fampandoavam-bola ireo mpampiasa lalana no amerenana ny volan'ny orinasa izay anamboarana ilay arabe migodana Antananarivo Toamasina satria andoavam-bola ny fampiasana izany hoy ny filakevitry minisitra. Tsy mazava kosa nefa aloha hatreto ny fomba amerenana ny lan'ny orinasa manao ilay lalana malaky mampitoy any Mery tsy atosika sy Andotapenaka. Raha ny voalazan'ny filakevitry minisitra nefa dia i orinasa io daholo no isahana ny fanadiadiana ilaina rehetra, ny fampitaovana, ny fanorenana ary ny famatsiam-bola amin'ny fanamboarana azy. Manome antoka ny amin'ny fahadiovan'ny rano voizina avy amin'ireo lava-drano eo andalam-panamboarana eto Antananarivo sy ny manodidina fitondram-panjakana hahatratra 30 ka hatrami'ny 520 metatra ny halalin'ireo lava-drano 420 kasaina apetraka ireo. Araka izany lava-drano lalina no azona antoka fa madio ny rano azo avy ambanin'ny tany hoy ireo manam-pahaizana. Na izany aza nefa dia nanindry ihany koa ny fitondram-panjakana fa hisy ny fikarakarana sy ny fanadiovana ireo rano ireo alohan'ny hitsinjarana azy. Efa nampilaza ihany anefa ny filakevitry minisitra tamin'ny herinandro lasa teo fa tokony hampangotrahana ihany ny rano alohan'ny hisotroana azy ary ny sasana sy ny diovana ary ny andrahoana sakafo no tena tokony hampiasana azy.